Ampivaliana trany raha lasianabavy avana malala mbola fana miaona amintsika indray amin'ny alalan'ny fandarana tahaka izao eto anivon'ny pejy sy eo anivon'ny chaîne YouTube. Faly izahay fampizara amintsika indray rehefa tapaka kely ny fandarantsika mikasika ny tokantrano nandritra ny alady anankiroa dia amin'ity androny ity dia hitohitsika amin'ny fandarana manokana fasivitsika androany raha mbola tsy hitanao ny tany aloha dia azonao jereny zany aranasana ianao mba ho jerenao araka ivavaka isika metraka ny afatra eo ampelantanan'ny tompo mba hen'ny fitondrany isika rehetra dia manasanao tsy haino fotsiny ny vavaka izay ataoko fa ianao ihany koa mivavaha ary mangata mba andre ny tompo ianao. Saotra anao ndray tompo amin'ity androny ity raha mbola afaka ny fampizara amin'ny alalan'ny teninao tsy fantatray zay zavatra ho resahanao aminay tsy hainay zany na izao izay anambara izany na ny mpiaino fa dia mino izay fa ao anatin'ny fanambarana ao anatin'ny resadresaka zay ifanaovana eto dia misy zavatra ikasianao ny fonay hitaritanao anay ampahazavanao ny masonay ary anokafanao ny retsim-pandrenesana rehetra tamin'ny farana zay ny resaka hoe mila manaiko jamby izay mba ho ampahiratin'i Jesosy mandrakariva dia teo ampahiratinao amin'ny fahafantarana indray ny sitraponao zay amin'ity andronio ity aminaran'i Jesosy Kristy irery ihany nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Eny ara-lasianabavy ijery teny isika izay efa nojerentsika ihany nandritra ny famelabelarana tany aloha ijery ny Efesiana 5 isika amin'ity andronio ity dia ny andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1 no hojerentsika anio amin'ny anaran'i Jesosy. Efesiana 5 andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1 fa tsy mba nisy olona izay tsy tia nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenan'i Kristy isika ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa misy fanondrony eo anilany hoe Genesis 2:4 no misy izany teny izany androany zany ny loha hevitrintsika dia zao hoe nofo iray ihany. Zavatra goavana be mihitsy ao anatin'ny tontolo natokantrano ity resaka hoe nofo iray ihany ity satria misy olana be dia be mihitsy mipetraka ao anatina tontolo natokantrano vokatry ny tsy fipetrahan'io fomba fijerin'Andriamanitra io eo anivon'izany tokantrano izany. Nisy fotoantsika efa mifampizara hoe ao anatina tokantrano dia misy position anankitelo, misy toerana anankitelo. Ny toeran'Andriamanitra zay fanjerentsika tany amin'ny bokin'ny Korintiana raha tsy diso ako an'ilay hoe ny lahy ny lohan'ny vavy, misy ny vavy aloha zany misy ny vavy dia misy ny lahy dia misy Kristy. Ny lahy ny lohan'ny vavy ary Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra. Dia hoy isika hoe ny mampikorotana ny tokantrano dia ny tsy fipetrahana ireo toerana anankitelo ireo araka ny tokony ho izy. Dia ny toerana voalohany izay mangozogozo sy voahozongozona matetika dia ny toeran'ny Kristy ao anatin'ny tokantrano satria ny toeran'ny Kristy dia tsy apetraky ny olona araka ny tokony ho izy Kristy ao anatin'ny tokantrano. Ny atao hoe mametraka ny Kristy ho ivon'ny tokantrano na ho lohan'ny tokantrano dia hozy izy ny teny izay nambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Kolosiana 3:1 hoe aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahendrena rehetra. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahendrena rehetra. Zany hoe ny atao hoe Kristy lohan'ny tokantrano dia tsy hoe misy verset biblika mameno ny trano tahiny ianao nametra na mivoaka tsy fantatro sisa rehetrarehetra, tsy hoe misy azo fijaliana, tsy hoe feno baiboly ao anatin'ny tokantrano fa ny tenin'ny Kristy. Ny tenin'ny Kristy no mitondra an'io tokantrano io ary anisan'izany fanambaran'i Kristy zany ity Efesiana 5 ity. Ka ny atao hoe mametraka ny Kristy ho lohan'ny tokantrano raha lasianabavy malala
dia ny manaiky ny tenin'ny Kristy hitarika ny tokantrano. Rehefa miteny ny tenin'ny Kristy hoe ny lany lohan'ny vavy de keny zany fa tsy asiana dievitra hoe fa ohatra zao nge fa ohatra zao ane. Rehefa miteny ny tenin'ny Kristy hoe nareo vehivavy manekeny tompo tahakny manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo de ekena le izy atao amen na ay le izy na tsy ay de atao amen. Fa rehefa manaiky ianao de miasa ny amponao ny tompo ary mampianatra anao akatony teny. Raha lamalalany atao hoe Kristy ny lohan'ny tokantrano de ny fanekentsika hoe tahaka ny fitiavan'ny Kristy ny fiangonana no tokony itiavan'ny lehilahy ny vadiny de ekeny zany de atao amen de ahitsy ny lalana mifanaraka am'izay. Rehefa misy tsy mety rehefa tsy ay le izy de miresaka amin'ny tompo hoe tsy haiko le izy fa tsisy dikany mihitsy io tranontsika feno baiboly feno verset biblika feno Jesosy famonjena misy sary sikotra etsy ero misy boky ara-pivavahana maro isan-karazany nefa ny tenin'ny Kristy tsy mitarika atsika akory. De anisan'izany tenin'Andriamanitra zany ihany koa izay miazona an'io tokantrano io sy mampatonga an'io ho marin-drano tsara na amin'ny teny frantsay hoe ho stable tsara dia ity teny anankiray ity hoe ary am'izany ozy izy dia andoany raisin'ireny lehilahy ary ho tonga nofo iray ihany izy roroa. Eto asiko farangososona kely nataoko anaty fonoteny kely le hoe ary noho izany lehilahy de andaony rainy sy ny reniny de iray amin'ny vadiny. Anisan'ny zavatra mampikorotana tokantrano indrindra ny mbola fijanonana ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny nefa rehefa manambady. Eto zany tena mametraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa anisan'ny famarinan-drano miantoka ny famarinan-drano ny tokantrano anankiray de ny fialana ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreny ary zay moa ny atao hoe tokantrano hoe tsara be le teny malagasy milaza hoe tokantrano mitokana trano fa tsy hoe miaraka trano ao tsisy matokantrano an'izany fa ny ray aman-dreninao io de lasa ao ihany ianao no mijanona. Ka rehefa tonga ny fotoana izay mahavonina ny tanora hitokana trano de zay izy vao tokony hiditra ao anatin'izany fanambadiana izany ao anaty farangososiny zany ao anaty fonoteny zavatra zay mila fantatritsika. Eto am'izay atsika iresaka ny votoatikevitra satria le teny zany de manambara an'izay hoe ho iray ihany ho nofo iray ihany izy roroa. Rehefa miditra ao anatina fanambadiana ny fanambadiana izay ankasitrahan'Andriamanitra dia fampiraisana nofo anankiroa. Taloha zany dia ny lehilahy nanana ny fiainany ny vehivavy nanana ny fiainany. Tamin'ny fotoana anankiray tafahoany reo anankiroa ireo de nanomboka ny fampizahatoetra nanomboka ny fampijery nanomboka ny fampandinika de tapa-kevitra tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny andro anankiray hoe andao tsika hivady am'izay. Nanomboka tamin'izay fotoana nanapahana hevitra izay hoe andao isika hivady de nidikan'izay ao anatin'ny tontolo ara-panahy de zao hoe andao atambatra nofo anankiray ilay nofo anankiroa. Zay zavatra zay de aseho an'ilay firaisana ra-nofo fitambaran'ilay nofo anankiroa fa misy heviny lalindalina kokoa mihitsy le izy ao anatin'ny tontolo-piainana rehetrarehetra dia tsy firaisana ra-nofo ihany ny atao hoe ho nofo iray ihany izy roroa fa tena fampiraisam-piainana mihitsy. Rehefa ny olona no ao amin'ny Kristy Jesosy sady manararoatra zany manazavanao ny atao hoe filazantsara ny atao hoe olona ao amin'ny Kristy Jesosy de tsy olona makany am-piangonana manenjika alim-bavaka manenjika fifadikana manao an'ity manao androa sy sisa fa ny atao hoe olona amin'ny Kristy Jesosy de olona nampiraisam-piainana amin'ny Kristy Jesosy. Ity ny fiainan'ny Kristy Jesosy ity ny fiainan'le olona. Kristy Jesosy ny endriky ny lehilahy le olona ny endriky ny vehivavy ny atao hoe olona ao amin'ny Kristy Jesosy de nampiraisina ny fiainan'ireo olona roa ireo. Ka rehefa nampiraisina ny fiainan'ilay anankiroa Jesosy aloha zany resantsika Jesosy sy ny fiangonana satria zay ihany koa fanambarahana eto. Rehefa nampiraisina ny fiainan'ireo anankiroa ireo dia tsy manana ny fiainany azy manokana intsony Jesosy ary tsy manana ny fiainany azy manokana intsony ity olona anankiray ity fa lasa nampiraisina. Ny dikan'le nampiraisina de zao lasa miray ombonantoka lay olona sy Jesosy Kristy. Lasa iray fiainana lay olona sy Jesosy Kristy. Lasa mifampizara aina ilay olona sy Jesosy Kristy. Nisy fotoana mpianatra rehefa ampianarin' Jesosy Kristy de mitory izy Matteo 5, 6, 7 any Matteo 7:10 ihany koa de rehefa mitory Jesosy dia ny fomba firesany dia fanoarana. Fa rehefa miresaka mpianatra kosa izy dia azavainy mazava
ny tenin'Andriamanitra. Dia nisy fotoana mpianatra nanontany eo amin'ny boky Mateo 7:12 fa maninona no amin'ny fanoharana no iresahanao aminy? Dia zao nambaran'i Jesosy hoe satria ianareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izy ireo kosa tsy navela alala. Inona ny dikan'izany? Lay olona izay nampiraisim-piainana tamin'i Kristy Jesosy dia nampafatarina ihany koa ny tsy ambaratelo ny Kristy Jesosy. Tsy misy zava-miafina ao amin'ny Kristy fa ampafatariny tsikelikely. Tsikelikely le izy tsy tonga dia eo ny eo fa tsy zaka atsika raha omenantsika ny fahalalana rehetra fa arakaraky ny androsony fotoana dia me mafantatra tsikelikely zava-miafina izay ao amin'ny Kristy Jesosy ireo olona izay ao aminy. Ao anatina tontolona fanambadiana ihany koa raha lasenabavy ny sitrapon'Andriamanitra ary ny ekilibra ny famarina toerany fanambadiana dia ao anatin'izay firaisan'ny nofo anankiroa izay ka tsy misy fiainana anankiroa intsony ao anatin'ilay tantara fa lasa fiainana anankiray ilay izy. Lasa mitombo ny fifankafantaran'ireo olona ireo ary mety tsy misy manana secret na tsy ambaratelo intsony ireo fa me mafantatra tsikelikely ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga. Na mampatonga fikorontanana ao anatin'ny tokantrano dia misy ny secret, misy ny tsy ambaratelo maro isan-karazany. Za tena te hiresaka amin'ity androandroany ity raha vao mbola feno tsy ambaratelo ny fiaina tokantrano dia misy foana ny fikorontanana. Satria ny dikan'izany dia zao ianareo dia mitondra ny fanambadianareo hoe ho amasinina. Zay moa zany le fomba fanao izay na nentina teo anatin'ny tontolona fiangonana ho amasinina le izy. Iny moa zany endrika ivelany fa ny tena marina dia ity voambaran'ny tenin'Andriamanitra ty mihitsy hoe ny atao hoe tokantrano ao amin'ny Kristy dia tsy nofo roa intsony fa nofo anankiray. Dia rehefa nampiraisina le nofo anankiroa nefa samy mbola manana ny tsy ambaratelona, samy mbola manana ny sekreany, samy mbola manana ny oatra zao, samy mbola manana ny volany, samy mbola manana ny fiainany, samy mbola manana ny asany, samy manao zay tiany atao any, samy manana ny programany. Dia misy fotoana kely fotsiny ihany mba hatokana, mba hierahana sy mba hanaovana zavatra. Tsy tokantrano ny anaran'izany ary tsy nofo ray ihany ny anaran'izany fa mbola mijanona ho nofo roa izay fijanonana ao anatin'ny fomba fiainana nofo anankiroa izay raha lasainabavy. Dia zay ny atao hoe fiainana tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, zay ny atao hoe fiainana tsy taritin'ny tenin'Andriamanitra, zay ny atao hoe Kristy tsy mitarika an'ilay fiainana. Tsy tanteraka zany le Korintiana voalohany hoe ny lahy ny lohan'ny vavy ary Kristy no lohan'ny lahy. Zany hoe tsy Kristy no mitarika an'le tokantrano fa mbola samy manana ny fiainany. Nampiraisina, natao le fanambadiana, natao makotrokotroka, nasiana zany vodiondry, fisoratana, mariazy, fety daholo izy telo. Natao makotrokotroka nandaniana vola mikarena sy ny sisa rehetrarehetra. Ny antom-pisiny ireo fety anankitelo ireo dia zao anambarana le nofo roa. Fa vita le fety makotrokotroka sy mahafinaritra be na nasana olona tsy omby telonjato tany amin'ny espasy fara zay tsara indrindra, nanofana fiara fara zay tsara indrindra, nandaniana vola be de be 300 millions, 350 millions, 500 millions, 800 millions ny sasany. Vita zay zavatra ray tapitrareo verina nofo roa ihany izy roro. Tsy nitambatra akory lay fiainana, tsy nitambatra akory lay fiainana. Dia mifona amintsika tsirairay avy fa zany ny antom-pisiny ny fikorontanana eo anivon'ny tokantranontsika. Zany ny antom-pisiny ny fikorontanana eo anivon'ny tokantranontsika satria maninona Andriamanitra miteny hoe ho nofo ray ihany izy roroa, izy roa nanapa-kevitra fa nofo roa ihany izahay ka samy manana ny fiainana izahay, samy mbola manana ohatran'izao ihany, samy mbola manana ny volana ihany izahay. Any anatina rehefa hanao contrat na fanambadiana, fifanaraha-panambadiana dia antanin'ny tompon'andraikitra ao anatin'ny boriboritany izay moa ny asany. Dia antaniny hoe manahoana ny fizaram-pananana raha ohatra ka tonga amin'ny fisarahany zao fanambadiany zao. Dia misy karazany anankitelo raha tsy diso ako lay zavatra fifampizara-pananana. Ny anankiray ifampizarana atsasany fananana, ny anankiray samy mitazona ny azy zay netiny tao anivon'ny fanambadiana zany, ary ny anankiray atao tsy tadidiko tsony tokotelo angamba dia ny roa patelo ny an'ny lehilahy dia ny ray patelo ny an'ny vehivavy. Tsy fantatra ohatrohatr'izay zany le endrika le izy. Dia zay reo tsara ao anatin'le zavatra hoe
ohatrany ahoana ny fifampitondrano ao anatin'ny tokantrano fa raha vo tsy tanteraka io nofo ray ihany izy roroa io raha vo tsy io eto zany a tsy miresaka aminao an'le zavatra zay atao any atsika olombelona man tsy tonga de le zavatra zay atao foana ny tena ifa enje atsika eto zao tsika miresaka an'le hoe vola de eto a te hiresaka kely mihitsy ny hoe tsy le fanambarana vola no ivony resaka ka hoe tapitry zao toryteny zao de ifampiresaka nareo mivady hoe andaotsika anao fitoeram-bola iraisana ary zany de ifandamina tsy zay no ivon'le resaka fa le toe-posy toe-panahy nitondrana le tokantrano mihitsy azonao le izy le toe-posy toe-panahy nitondrana ao anatin'le tokantrano le fomba fisainan'le vady mihitsy zany no mila ahitsy le volany saraka efa le fomba fisainana no nitondra n'izay fampisaraham-bola izay le samy manana ny tsy ambaratelony efa le fomba fisainana sy le fomba fifampitondrana atram'izay no nitondra an'izay zay zavatra zay de efa vokatra ho an'izay fampanaraka ny fandaharana eto anivon'ny-pejy de mahafantatra tsara ny karazana fampianarana izay fampizarana eto fa ny atsika olombelona de la zavatra ivelany foana ny fanenjehantsika sy ifampitedavatsika ka na ho atambatrareo ry volanareo kanefa fisainanareo tsy miaina n'izay hoe nofo ray ihany isika roa izay milazanao hitondra problema vaovao indray zany hitondra tsy fifampitokisana vaovao indray zany hitondra ady vaovao indray zany hitondra krizy vaovao indray ny fiezahana anambatra zavatra izay tsy mety atambatra akory fa le fisainana mihitsy no mila miova le fihevitra mihitsy no mila miova le fomba fijery mihitsy no mila miova de mila mipetraka ao anatin'ny tsirairay avy hoe isika ngeka tsy roa intsony fa efa natambatra isika efa nanapa-kevitra isika hitambatra efa nanapa-kevitra isika hitambatra anambatra fiainana de tokony tsy roa intsony isika fa iray am'izay manomboka eo rehefa ny olona ianareo isika tanora isika moa zany zako mbola tanora fa ty fotsiny ohatrany dégradé kely tsy maninona zany fa za mbola tanora tsara fa ity zavatra zay tiako lazaina aminao ity de zao ianareo tanora izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fanambadiana de efa mila misaintsaina sahady efa formation ana couple sahady zany ity ifampisarako ity amelohany idirana ao anatin'ny tokantrano mba hampalavo rary tsara n'io tokantrano io zay tanora mieritreritra niditra ao anatin'ny fanambadiana de mila fantatrareo fa raha tianareo tokantrano io eo ambany fifehezan'Andriamanitra sy eo ambany sitrapony sy eo ambany zany Jesosy zany fa tsy gatao didina Jesosy Kristy mandidy tsy manapaka ny tokantranonay didina indray ny ilany Jesosy Kristy mandidy tsy manapaka ny tokantranonay vita le tontolo andro mariazy tonga ne tokantrano any izy roa zay tianay ihany io ka anay io zay tianay anaovana anazy tsy zany io raha lasainam-bavy fa rehefa tianao anapaka Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra ny mila manapaka ny atao hoe Andriamanitra manapaka ny tokantrano dia ilay Andriamanitra teny manapaka ny tokantranonareo ka rehefa miresaka izy fa am'izany raha lehilahy de andao ny vadiny andao ny rainy sy ny reniny ka ikambana amin'ny vadiny de nofo ray ihany izy roroa de keo amin'ny fonao zany hoe Jesosy eo manomboka androany raha sampino ianareo mivady mijery an'izao afatra izao meraha mivavaka ny eo alina de miresamy tompo hoe tompo manomboka androany melohan'le hoe manomboka androany mba ifony aloha mba samy aloha mba mijery hoe inona avy aloha mbola tsy mampahiray atsika ahoana avy le fiainana samy nanany azy misy fotoana nge ao anatin'ny tokantrano io jereo tsara fa somary lalindalina kely ny sehatra ivelarana zao afatra ifampizarana izao fa ao anatin'ny tokantrano io ny akamaroan'ny tokantrano izay misy ary mino ihany koa fa zay mpanaraka an'izao afatra izao de mbola manana le fomba fisainana ohatran'izao hoe ny avanareo rehefa miresaka le vady zany le avanareo mamanareo ihany nge ny mahatonga an'izao hoe dadanareo nge ny olane ny cousin anao ange makatsy ny ravavinao anie makaroa izy nge manao an'izao izy ohatran'izao jere tsara zany zavatra zany fa zany de mbola filazana foana fa izahay roa de nofo roa ihany zay tsy manao nofo ray zany ka rehefa manao firaisana ihany no nofo ray
fa rehefa koatran'izay de nofo roa fomba fisainanay a samy manany azy, fomba fijerinay samy manany azy, misy fotoana fotsiny zay mba miaraka. Zay ny atao hoe religion ao anatin'ny tontolo mpanompoana. Be deaibe ny olona miaina religion rehefa lady any zay vo mivavaka vo mahatsiarotsiaro ny tompo amin'ny fotoana sasatsasany any vo mba mandrendre baiboly vo mba mivavaka, fa ny atao hoe fiainanao amin'ny Kristy nofo ray any izy roroa. Andro za sady manararoatra mizara aminao amin'ny filazantsara, fa ny filazantsara zay tiany Kristy ho raisinao sy ny fanompona zay tiany Kristy ho raisinao sy ny fiainana miaraka amin'ny Kristy de nofo ray any izy roroa. Zay ny ambaran'ty Efesiana toko 5 andiny fa manomboka amin'ny faharoa amby roapolo izy milaza, eo amin'ny faharoa amby telopolo de milaza le aoriana le hoe ho nofo ray any izy roroa. Zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Nodikan'izay isika lay fiangonana, tsy isika moa zany ny fiangonana fa isika lay momba ny fiangonana, isika lay momba ny tenan'ny Kristy. Amin'ny fotoantsika tena vonona marina hiaraka amin'ny Kristy de nofo iray any izy roroa, nofo ray any izy roroa. Misy zavatra be deaibe mihitsy ny ao anatina tontolo mpanomponao tsy mandeha amin'izay lohany. Anisan'izany everan'ny olona fa asa amin'ny pastera ny fitoriana amin'ny filazantsara, everan'ny olona fa zay manohana amin'ny pastera, tsy manohana amin'ny pastera zany ianao. Raha nofo ray any izy roroa, tsisy zany hoe za manohana ny vadiko zany, ny vadiko de vadiko, nofo ray amiko. Raha miencourage manina moa zany manohana mampirisika ny vadiko de mampirisika ny tenako ihany. Jerenao tsara mihitsy fa mila iverimberenanao kely mihitsy ny angamba ty afatra ty, mba hisy zavatra tsara mihitsy hipetraka ariovany anatin'ny fotom-pisainantsika any. Tsika ozy afa-tsy enao rery any zany fa isika mihitsy, satria na za koa raha tian'Andriamanitra ahitsy sy amboarina, be deaibe zavatra tiany tompo ahitsy sy amboarina ny anatiko any. Fa ao anatin'ny tontolo mpiainatsika samy manana ny fiainany reny le lasy ny vehivavy, samy manana ny fiainany. Ny zavatra iraisantsika fotsiny de mety hoe misy olana ny ankizy ahoana ny tokony ho atao, ahoana ny tokony ho atao amin'ity fahasahiranany ity, ahoana ny sakafo reny mba iraisantsika saina, ahoana ny sakafo, inona ny varividina, aiza ny ankizy ny ampianarina, aiza ny andeha vakansa, zavatra kipitsopitso ny ohatran'izany eny andalana eny. Fa tsika tsy manana fiainana nampiraisina, tsy nampiraisina le fiainana fa mbola samy manany azy. Porofo anankiray raha resako taminao teo, samy mbola manana ny havany ihany. Rehefa misy manjo ny havany anankiray tsy te hiditra be ny anankiray, ary raha vo lasalasany ny vola, le havanareo tena ohatran'izao mihitsy, le raha vavinao tena ohatran'izao, le ohatran'izao. Rehefa nampiraisina ny fiainana dia tsy misy tsony havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy. Za tena te hilaza aminao zany mihitsy, zay ny atao hoe tenin'Andriamanitra ka zay ny atao hoe kristianisma tena izy ka zay ny atao hoe Jesosy Kristy no mandidy sy manapaka ny tokantranonay ka zay ny atao hoe tompo tarito ny tokantranonay. Tsisy intsony zany havan'ny lahy sy havan'ny vavy zany fa havan'le tena anankiray. Satria maninona ohatran'izao sarin'le izy, ny vehivavy ny vatany, ny lehilahy ny loha, tsisy an'izany hoe havan'ny loha zany inona ny havan'ity lohako ty tsy fantatro. De iresaka indray ory-tanana, le havanareo inge tena manahirana be, ory-tongotra le mamanareo be menimeny manderaka minena zao tena zao. Tsy zany le izy, any amin'ny lalan-diso ny akamaroan'ny tokantranontsika. De hoy zay ako hoe rehefa vita zao zavatra zao manapa-hevitra, tonga de fanapa-kevitra raha resy lahatra ianao amponao, raha tsy resy lahatra ianao amponao avelao andalo fotsiny zao afatra zao fa tsy maninona. Ity resaky ty zany za tsy andresy lahatra an'izaniza mihitsy, za tsy mampitahotra an'izaniza, za tsy manerina izaniza, fa fanamasina ny miasany apontsika any. De raha mandresy lahatra anao izy manapa-hevitra nareo mivady hivavaka, hiaraka hivavaka, zany koa nge raha lasa anabavy mbola firaisatsainy zany, zany koa nge raha lasa anabavy mbola nofo ray ihany zany. Ahoana ay ohatrany ahoana zany mpivady, même sujet de prière ny vavahana amin'ny alina fa tsy samy manany azy. Tsika hoa samy manany azy foana ny akamaroany fiainatsika io. Ary averiko aminao eto fa zay ny atao hoe religion. Ny atao hoe religion de zao za manana ny fiainako, za manana ny asako, za manana ny fivelomako, za manana ny volako. Rehefa tonga ny alady mba mandrimbona kely apahany amin'io volako io asiko tsindrom-pe mihitsy le volako, mba mandrimbona kely apahany amin'io volako io mba omena ho an'ny asa fanompona. Rehefa tonga ny fotoana anankiray mba mandrimbona kely apahany amin'ilay fotoana koa mba omena ny asa fanompona.
rehefa tonga ny fotoana anankiray misy asa fanompona tao ao anatin'ny fiangonana manome ako karaha tsy mahasotsorana sy fakasitrahana be deaibe mihitsy ny ako avy amin'ny pastera fandokadokafana kivyako rehefa aveo de za tsy anotsony satria tsy ana io zay natao hoe tsy noforay any izy roroa eto zany mizara roa miaraka le sady mizara roa no miaraka le afatra sady le fiainana tokana nampiraisina ao amin'ny Kristy no fiainana tokana nampiraisina eo amin'ny samby mpivady tsy sitrapon'Andriamanitra mpivady samy manana ny fiainana zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly rehefa nampianatra hoe nareo izy aza misara-pandriny zany ty zany tena manararoatra mihitsy mamafy mihitsy mifarahianao manana an'le asa mampatonga anareo mivady misara toerana tena mangata amin'ny tompo de manapa-hevitra hiala amin'ty asa ty zany tonga de radikal be ty resako ty fa arakarak'izay fandresen-dahatry ny fanamasina ny eponao any nefa fa raha tsy resy lahatra ianao hoe ankatinge ohatran'izao efa ny akamaroantsika mantsy mitady confort mitady filaminana ara-materialy de lasa manao ny tsy tokony ho atao tena milaza mihitsy tsy tokony ho atao zany hoe lehilahy mipetraka eo tsy mipetraka eo moa zany le vehivavy mipetraka eo de noho ny fahasahiranana de lasa amin'ny fomba fitenitsika malagasy hoe lasa mitady ravinahitra mila ravinahitra de any amin'ny toerana ahoana moa tsy ho alay-panahy ahoana ny tsy ho alay-panahy am'zany fisarahana maharitra zany 3 herinandro any any 4 herinandro any any verina kely ndray herinandro lasa ndray mandritra ny ray volana verina kely ndray inona no zavabanina am'zany inona nofo ray any izy roroa am'zany tsisy nofo ray zany fa nofo roa zany zay ny teneniko hoe tapitra eo amin'le mandidy gatô le hoe Jesosy Kristy no mandidy sy manapaka ny tokantranotsika vitsy zay zavatra zay samy manana ny fiainana zay mivady tena tonga de lazaiko aminao ampahitsina tanteraka mihitsy tsy sitrapon'Andriamanitra io fiainana misaraka be io ary mazava tsara fanambaran'ny apôstôly Paoly na de amin'ny fotoana ivavahanareo ary dika zay amin'ny fotoana ivavahanareo zay amin'ny fotoana ifadinareo hanina misy fotoana tsy na ao anatina tontolona fanompona zany nisy zavatra ohatran'izany mitokana ny anankiray tsy maintsy mikarakara ny tokantrano ihany ny anankiray tsy maintsy manao zay iodinany tokantrano amin'ny atsakasy andavany fa ny anankiray mitokana mba afahana mitombo sy mandroso ao anatina tontolona fanompona fa ozy isy Paoly na de amin'ny fotoana itokananareo mivavaka ary miraisa fandrina ihany mba tsy ho alay-panahy ianareo mba tsy ho alay-panahy ianareo fa endrena goavana be zany zao afatra ifampizarantsika zao tsy aro voatanisa daholo ny sehatra izay sy ny fisaratsarana ao anatina tontolona tokantrano ao anatina tontolona fiarahana fa anjaranao mihitsy no mba maka fotoana nareo mivady mihitsy mba maka fotoana hoe aizavy le isaratsika de inona ary zany ny tokony ho atao de ahoana ny fomba ndraisana inona ny décision raisina ahoana ny fomba atao manomboka ankehitriny manombo mandinika an'izany zavatra zany manomboka zao nisy fotoana efa mifampizara teto ihany teto anivon'izao resaka tokantrano zao ihany hoe nisy anabavy tany amin'ny taona tsy fantatro 10 taona lasa tany hoany 20 taona lasa mitantara zavatra ohatran'izao tamiko hoe le vadiko izy mindrambola etseroa de aveo nisy fotoana am'izay zany ohatrany hoe miafina zany le izy tsy fatany le findramam-bola tonga avany le olona am'izay manambola am'le vadiny gadona atao anatin'ny tokantrano teniteny matamatsy evavery vadinao zao izy no mialatsiny mampiasa le fomba fiteny hoe harceleny le olona iverenany foana isaka mihitsy de ozy izy tam'le vadiny hoe zay aza-pidirina amin'ny problemanao fa vao any problemanao fa zay aza-pidirina am'zany oza resaka tam'le ranabavy hoe tsy mety mihitsy zany zavatra ataonao zany tsy mety zany ny atao hoe samy manany fiainana izy roa lehilahy manana ny problema fa ao any ny problemanao ny vehivavy manana ny problema fa ao any ianao misy koa marary va ao any ny aretinao tena moa zany misy tsika moa zany araka lazaiko hoe tsika olombelona somary sélectif misy karazana toe-javatra sasany mampiray atsika de misy karazana toe-javatra sasany mampisaraka atsika fa rehefa ao amin'ny Kristy rehefa ao amin'ny Kristy ny fanambadiana de zao ny zavatra zay ifampizarako aminao ny sitrapon'Andriamanitra amitsika ho noforay any izy roroa problema iraisana tsy misy tsony problema ny lahy sy problema ny vavy raha nanao tao foana ny vadinao ranabavy aza ilika izy miaraha mamahany iny olan'iny ary aza sina moral be fa ena fa manina ohatran'izao fa ige zao efa izao fa erao mamaha le problema misy tantara anankiray ohatra zao tantaraiko aminao tantara tena nisy fa le anaran'le olona tsy tadidiko nanondrana tany ny vadin'le anabavy ty rehefa nanondrana tany le vadin'le anabavy miaraka tamina vehivavy tany izy zany
de le vehivavy zany a izy zany le vehivavy zany atao mipetraka somatsara tena manompo ny tompo sy sisa raha namana tato manondrana de rehefa nanondrana izy miaraka amin'ny vehivavy any ambadika any bevoka ary ty vehivavy de rehefa bevoka de nitsoanygara iny ka izy nitsoka io a hita le vehivavy bevokany io zany ny trano de lasa nakany le vehivavy de nandondona ohatra tompoko de ngarainy ao anatin'ny tokantrano ao zany de ohatrany tsy de en forme de natory ao anatin'ny fandrina izy nomboka mandondona de miteny le vehivavy ao tokotany manomboka efa manany ianao la ohatra feo fantatro zany tena marina tsy isy zany odio de lasa namoa fa nanomboka mana efa teratsemboka amin'io odio lasa namoa le vadiny le vehivavy ary fo maika loza ngarainy efa miandry etsy ambo fandrina hoe inona zay vo tonga ny fara zao tontolo zao fa aloha anao vavaka farany Andriamanitro vitiny amiko namotrany le vehivavy de ozy izy le vehivavy ato ahoana ianao ozy izy zany le vadiny mamotrany ahoana ianao mitady amin'ny Bertrand anaramba fomporoniko tady amin'ny Bertrand fa ahoana ina tediavinao any ka za bevoka za sipany za vadiny tady azy ako zao fa ela izy tsy hitako fa ianao mono izy ka miantso le vehivavy zay mamotra any zany de ozy izy le vehivavy mamaly mody sazoka za mpanampiny aka mpanampiny ianao atsovisy za mila miona aminy zao de zao lasa am'izay verina le vehivavy Bertrand misy mitady ianao Bertrand anaty lamba miafina marary aho misy mitady ho ahy ianao efa hoe marary aho fa ianao koa zany roa ihany izy zay vo mandeha ihany Bertrand ozy izy le vehivavy zany Bertrand misy mitady ianao ndao va atsika samy problème zany fa za miafinao sokafa ny Bertrand moramora ny lambany de izy nitsero vatany chéri hitanao le aza raisinao hoe fampirisiana ny olona anao tao foana zany resaka resako aminao zany fa te resaka aminao any le hoe onofra ihany izy roro tsy problema na olo tokana andao va atsika ozy izy andao va atsika raisy fotsiny toerana eo amin'ny toerany Bertrand hoe manahoana ny zavatra ny soka ny fifandonana ny fipoahana ny anatin'ny Bertrand eo anatrehan'izany hoe latsa sy vony sy daka sy roka sy tsy fantatro ny nandrasan'ny Bertrand tao anatin'ny fandrina tao tena vehivavy mandefitra sy mamindra fono namaly azy tena milazanao tena hafa mihitsy sitrana tanteraka miova tanteraka tsy ameriny indroiny telo ary milazanao raha iverina anondra ny Bertrand io isaintsaina n'le vadiny fotsiny izy tena tsy eny vadiko iny raha tsy mahita ohatrin'iny tena aloha tsy atao sangisangotsy ny tony resaka zao fa tena hafa iny tena io tantarainy any amin'izy rehetrarehetra alehany any sy mombamomba azy rehetrarehetra any fa ny vadiny de hafa tanteraka firaisatsaina onofo iray any izy roro tsy samy manana ny problema ny intsony rehetra ihany koa mbola raisiko ihany ao anatin'ny ohatra izay fampizarana ao anatin'izao ty zavatra ty tena niatra tamiko mihitsy niatra tamiko fa rehefa nanomboka niasa le vadiko tato ato de ny fomba fisainako sy ny fomba fihevitro dia niaina ihany koa ako le izy ozy ako sika olombelona selektif de anjaratsika ny manova ho an'izay miainany le hoe onofo ray ihany izy roro zany de mijery ao anatin'le tontolo-piainany hoe inona no mbola manofo roa anay ho an'izay mbola tsy niainany zay mihitsy de fotoana zao anapahana hevitra hoe alao am'izay mba tena zay ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra de tato ato rehefa niasa le vadiko de mila servisy izy zany ao anatin'le asa izay atao de rehefa mila servisy izy de sahirana be izy ao anatin'le izy indray ny anatitra ny entana izy indray ny anao an'izao de zahako matsiaro ao anatin'le izy io ny asanao io ka de sososorena kamokamo rehefa zahako no de daviny anao an'le servisy nomokakasian'ny tompo foko tamin'ny alalany ary zay mampatonga am'zarany ty afatry ty hoe nofra ihany ge izay roroa koa maninona no isy ny asan'ny vadiko de misy ny asako de rehefa asako le izy dia vonina ny anao ny zavatra rehetrarehetra miolo amay vonina ny anao zay tokony atao rehetra fa rehefa asan'ny vadiko asanao io tedavako alamino ataovy zao sisa de rehefa tsy mety le izy de ataovy azao ndray tsotsorina any fotsiny natao hoe nofra ihany izy roroa de nampianarin'ny tompo tsy asan'ny vadinao zany io
asanareo roa ikambanana io fa tsisy nofo roa zany, tsy samy manany ny asany zany, tsy samy manany fidiram-bolany zany, tsy samy manany problemany zany, tsy samy manana ny tokony vany zany, tsy samy manana ny avany zany, tsy samy manana ny toerany zany, fa iray ihany. Fanafody lehibe ao anatin'ny tokantrano ho nofo ray ihany izy roroa. Ka samy mijery na de mbola tsy pino ary vadinao, za zany eto aza mieritreritra hoe ho an'ny pino irery ihany zany, fa amin'ny alalan'ny fanaovanao an'izany zavatra zany, ny fidiranao atsehatra, ny fiarahanao mikôndo, ny fiarahanao mba tonga saina sy mieritreritra sy miaraka mama problema amin'ny vadinao, de milazanao fa ambabo azy. Ozy izy le petera voalohany toko fahatelo foana hoe mba ho resy lahatra ny fitondratena ny vavy ny lahy, raha tahiny tsy resy lahatra amin'ny teny izy. Zany fitondratena zany tsy voatery foana hoe zipo lava, manaja sy sisa rehetrarehetra, fa ianao ihany koa concerné, na ianao ihany koa miray saina, ianao ihany koa tafiditra ao anatin'ilay zavatra mitranga eo amin'ny vadinao, de ho hitanao fa isy fanasitranana lehibe eo anivon'ny tokantranonareo. Zay indray fifampizaratsika amin'ity andro anio ity. Mino fa misy zavatra voaraina tao anatin'izay a, raha misy manana fanontaniana MP avetrany na antso an-taribia, fa aza atao SMS, aza atao commentaire fanontanianao mba afahantsika mamaly sy mifanerasera mikasika an'izany. Amin'ny fa 17 ny volana febroary ho avy zao sabotsy dia manana fotoana mahafinaritra be isika ao amin'ny espace mihaja ao Andranovisy Antsirabe. Zako nasaina tao anatin'ilay izy fa tsy fantatro aza anontaniana hoe aiza misy an'izany, fa nareo samy ihany mahita an'izany kokoa noho iza. Dia ao ny fotoanantsika amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 12 sasany maraina, séminaire mitondra lohateny hoe filazantsara ny fahasoavana, ary ny ariva kosa amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora mitondra ny lohateny hoe Kristy velona ao anaty. Amin'ny fotoana io afaka fanerasera betsika, afaka mba mametraka fanontaniana ianao de afaka miresaka ihany koa tsika, anasanantsika rehetra eny Antsirabe eny. Tongava daholo eto ny namana sy ny sakaiza ien'ny filazantsara izay ho zaraina amintsika, tsy anangana fanompony eny akory izay fa io ndray andro monja no ionatsika izany. Samy tahiny tompo isika amin'ny fotoana manaraka toy izao ndray. Veloma tompoko.